Mahakasika ny maro moa ny resaka fampianarana ary mahakasika ny isa-tokantrano indrindra fototra ny fahombiazana ihany koa zany eo amin'ny lafiny fiainana. Mahakasika ny maro ihany koa indrindra rehefa andro rinina tahaka izao ny mikasika ny famorana zany teny amin'ny distrika Natsimondrano dia maro ireo zazalahy kely izay miditra misehatra ny hoe olo dehibe azao rehefa nandalo an'izay famorana maimapona izay. Zazalahy kely misy 400 avy amin'ny commune 5 ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano no natao famorana maimapona nandritry ny hetsika famorana vaobe natao tao amin'ny CSB2 Andoharany Fotsy io maraina io. Hetsika izay notontosain'ny loholona Bertin Andriamiaindro miaraka amin'ireo ben'ny tanàna ao an-toerana ary toana ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajonary Mapianina totra fanazavana ny loholona. Zao didipotra vaobe toy izao moa zany dia raisina toy ny asa sosialy foana zay fiarah-miasa amin'ny Ramatoa Voangy Rajonary Mapianina izay vadin'ny filoham-pirenena miaraka amin'ny commune vitsivitsy sy ny fokontany izay manodidina atao eto amin'ny CSB Andoharany Fotsy dia ety amin'ny faritra Atsimondrano. Marina hoe fanentanana no nataonay misy ny tonga namaly ny antso dia isorana lehibe marina hoe miaina ny isan'ny zareo fa tsy nisitsiny zany fa zay mahasoa ataon'Andriamanitra fahasoavana sy fahasalamana ho an'ny ankizy no tadiavina amin'izao dia isorana lehibe dia lehibe koa ireo mera manodidina manao zao fiarah-miasa amin'ny fitonam-panjakana zao. Commune firy moa zany voakasika ty hetsika ty? Commune fito tetỳ Atsimondrano zany zao tatỳ amin'ny ilany avaratra moa zany no namaly ny antso dia zay ny tena hoe misy olo tena ihany avy any amin'ny fokontany maro samihafa fa tsy manina fa zay vita tonga dia atao hoe zay tonga dia atao daholo. Maro ny asa fanasoavana toanan'ny ekipan'ny vadin'ny filoham-pirenena teto amin'ny distrika Natsimondrano tamin'ny alalan'ny loholona Bertin Andriamiaindro ihany isan-taona ary izany dia tafiditra hatrany ao anatin'ny programan'asan'ny vadin'ny filoham-pirenena sy ny loholona ho fanohanana ny ezaka fampandrosoana ataon'ny mponina. Tamin'ity indray mitoraka ity dia kilalao, malabary ary bonbon sy biscuit no zaraina tamin'ireo zaza nofrainy mpitsabo ara-dalàna maromaro no nanao ny famorana.